Toliara fa 20 ny volana febroary 2024 amin'ny valora maraina isika amin'izao fotoana izao lalana mankeny amin'ny poro mba naporofona amintsika hoe miakatra ve ny ranomasina sa manao akory ny mouvement izao zany amin'izao amin'ny valora maraina izao no zava-misy ety amin'ny poro ny Toliara Mahavatsy faharoa. Raha ny fahitana azy zao dia mitsoka avy any avaratra ny rivotra ary mihamahery hatrany. Izao hitatsika amin'ny sary zao rehefa avy any amin'ny poro dia mandalo ny fokotany Mahavatsy faharoa andrefana isika. Izao ny zava-misy rano mihandro, rano be, vokatry ny rotsakorana eto an-tampon-tanàna ny Toliara. Izao hitatsika amin'ny sary zao ny eto amin'ny EPP Mahavatsy 2 andrefana. Izao tokodrano mbola mifofofo ny rivotra. Miditra ny tanànan'ny Toliara izahay amin'izao maraina izao, izao ny zava-misy. Misy ny fotodrafitrasa simba, rano mihandro, lalany CG centre, lalana mankany amin'ny bord de la mer. Hitatsika amin'ny sary zao. Raha ny vaovao azo ampitaina maraindray izao dia araka ny filazana avy amin'ny mpamantatra ny toetrandro meteo tamin'ny 3 ora maraina teo dia any amin'ny 230 kilometatra atsimo andrefany Itampolo distrikany Ampanihy no misy ny fohibeny Hondé izay nivadika ho cyclone tropical araka ny filazana avy amin'ny fanampim-baovao avy amin'ny meteo ihany no nafantarana izay. Dia izao ny zava-misy eto an-tampon-tanàna ny Toliara. Mbola manankery hatrany moa ireo filazana loko fampitandremana maro isantsokajiny napetraky ny BNGRC sy ny CPGRC aty amin'ny faritra atsimo andrefana izany ary dia mbola mitoetra ny tsy fahazona mivezivezy eny an-dranomasina na mitatitra zany na miandrika ary ny mpianatra mbola tsy mianatra aloha hatreto araka ny fampitam-baovao avy amin'ny CPGRC izay tarihan'ny préfet ny Toliara. Araka izao hitatsika amin'ny sary zao efa omaly no nahazo ny fambara miloko mena ny distrikany Ampanihy andrefana. Hitatsika koa ny toetry ny andro amin'izao fotoana zao dia fofofo ny rivotra arahana ora tafiotra rano zava-misy eto amin'ny renivohitra ny distrikany Ampanihy andrefana. Miany amin'ny commune na marodidina satria manana na commune miisa 70 ity tanànany Ampanihy ity dia tsy ho lavitra izao ny toetry ny andro ankoatrany ao amin'ny morotsiraky ny Itampolo, Androka, Androhitano izay fantatsika fa any no ivo akaikaikin'iny any ny ivo milay rivo-doza Hondé izay mamaoka ity tapany atsimo nosy ny Madagasikara ity. Ety amin'ny Brown district moa izahay amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fivorinany ihany koa ireo komity eto anivon'ny distrikany Ampanihy andrefana izay misahana ny loza sy ny tadiny loza izay mikaodoha sy manangona tsikelikely ihany koa ny vokatra ny vokadratsy ateraka n'izany rivo-doza izany. Raha ny fampitam-baovao azonay avy any amin'ny tanànan'ny Itampolo maraina teo araka izao hitatsika amin'ny sary zao dia ny sekoly iray CG dia miala tanteraka ny tafo fanitso arahintsika ihany koa amin'izao fotoana zao ny resadresaka ny fanaovanay tamin'ny ben'ny tanàna ny commune ny Androka izay milaza ihany koa ny zava-misy ao amin'ny commune ny Androka amin'izao fotoana zao. Zay moa dia miaraka tsy matory andro manaraka ny antsipriany zava-tsetsetsy amin'ny tanga misy mitasika ataondreo CCGRC ny commune tsirairay avy efa napetraka ny zay amin'izany zavatra rehetra zany ahafahana mamantatra malakilaky misy mitasika malakilaky ny bilan détaillé hoan'ny BNGRC ao
anatin'ny fotoana ny loza manakan'izao. Losalosy district eo an'ireo traboiny misy toerana manokana ve fanomanana ohatran'izay any commune izay mety miaraka ny soko koa fandalofana ya fantapetaka tena marina zay efa misy site d'hébergement natsangana niarahana tamin'ny CCGRC nanomezana an'ireo site d'hébergement reo amin'ireo commune voalaza ho zone priorité reo efa mitsangana na efa tapitanana dia efa misy zany site d'hébergement zany. Raha tsy laza ohatra ny ao amin'ny commune Itampolo dia efa misy site d'hébergement efatra mitsangana ao taratanitsika misy zay olona traboina izay na iran-drano tratrany inondation dia afaka manatona ireo site d'hébergement rehefa misy tompona ndraikitra mahakasika zay any amin'ireo toeran'ireo. Ohatran'izay koa any Andoka manana anakefatra koa zareo ao torak'izay koa eto amin'ny commune urbaine ny Ampania dia misy efatra ihany koa eto no napetaka nanomboka Omany ohatra ka misy zay favoazana atao mitsanga ao anatin'izay fotoana hiatrehana ny loza cyclone. Marina etoana fa nandray ny fanapakevitra ihany koa ny avy eo amin'ny fitandroan'ny filaminana izay fanapakevitra niarahana tamin'ny CDGRC amin'ny fampijanonana tanteraka ny famoivoizana amin'ny mpitatitra olona avy kompania ankany auxiliara mba hisoroana izay mety loza ny lalana route nationale RN10 raha teo totika ihany koa manolona antsika amin'izay satria ray andro tapany ny nakana an'izany teo aloha amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa any hoany amin'ny enandro na herinandro eo ny ankana ny lalana 300 kilometatra mahery avy eo auxiliara makaty amin'ny tanàna ny Ampaniky Andrefana.